Ahoana marina, potika tanteraka ny firenena sy ny soatoavina. Mbola ady hevitra amin'ny tanansainy maro, ilay toedra raha tany Ikongo, nisina fahafatesana olona mahery ny 20. Ny fitondram-panjakana teo nilaza fa tsy misy krizy eto. Asa hoe mbola hitazona izay nambarana izany ve izy, manoloana ity raharaha Ikongo izay nitifirany zandary zanabahoaka, manodidina ny 20 mahery ity, raha ny antotanisa azy farany. Voatsela koa no nisy ny raharaha Ankazibe, izay nahafaty malagasy mahery ny 30 isa. Manao ny mady avolana ny sainy daholo ireo tompona andraikitra, everina ho tokony ray aman-dreny rehetra. Tsy mahagaga, raha samy maka ho azy ny fiarahamonina malagasy satria ny gouvernoura izay isan'ny olona ambony eto amin'ny firenena zay ity, voalaza honaneo ny tsy fahamendrehana tamin'ireo tovovavy vahiny, iraky ny mpiara-miombonantoka. Ny Bron sasany nahaverezana volamena 30 kilô mahery, fa hoe nivadika avy, kanefa de mbola samy riaria eny ihany ny tenany sy ny nandimby azy. Hatramin'ny talen'ny kabinetra paritra no mamoaka ny mpamiliny amin'ny basy any anatina biraona mpitandro filaminana. Olona ambony tokony ho fitaratra ireo tanosaina na vita adalana i masom-bahoaka ireo. Dia ho gaga ve isika raha mitaky anao fitsaram-bahoaka hatramin'ireo heveriny fa meloka ny valala-be mandry? Efa mampanahy ilay endrika fifandonany ny samy malagasy ankehitriny io, satria tsy mifampatoky intsony ny hoentina sy ny mpitondra, vokatry ny ohatra ratsy sy ny toetra ratsy asehon'ireo mpitondra, izay heverina fa ho modely eto amin'ity firenena ity. Hitatsika tsara moa fa nampiakapeo manoloana io ny solombavam-bahoaka Brunel Razafintsandraofo, izay solombavam-bahoaka voafidy tao Ikongo, mahakasika ity raharaha fitifirana ho vahoaka ity. Izy izay filoha lefitry ny antenimieram-pirenena naneo fa tsy avela fotsiny amin'izao ka nandefasany taratasy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ary mbola namafisiny izany nandritra ny fatongavany tany Ikongo ny farany herinandro teo, rehefa avy nikarakara ireo pitsopitsony maro mikasika ity raharaha ity teto an-drenivohitra ny tenany. Efa nanipika io solombavam-bahoaka io fa tsy misy basy ny vahoaka, ny fitondrana tena any amin'ny faritra dia fomba fanao merika lava ny andry ary manampy amin'ny fandehanana ny fitondrana teny. Misy ihany koa ny mitondra goro na antsy be izay fitondra any an-tsaha. Ny sasany olona te ahita raha, hijery zavatra, ny sasany hientsena, kanefa dia fahafatesana no hita. Ny mpitandro ny filaminana no nanatona vahoaka, fa tsy tonga any amin'ny faritra mena ireo vahoaka ireo raha ny fanazavany no mafisiny, fa tsy fiarovantena fa fandripahana vahoaka ny rafalina tao anatina minitra lava, kanefa tsy dahalo no nanoloana ireo mpitandro ny filaminana fa vahoaka. No mafisiny hatrany moa nandritra ny fanazavany, fa niresaka tamina vavolombelona maro ny tenany, manana sary, manana video, ho hatrany ny fanazavany ity solombavam-bahoaka ity. Nahazo photo marobe, nahazo video, nahazo filma, nahazo témoignage nanatrika na ny fijoroana vavolombelona nanatry maso, tena témoignage oculaire mihitsy. Zavatra nisy de hoe niakatra reo fokon'olona reo dia le mpitandro filaminana no endratrendratra talohan'ny fotoana. Marina fa hoe nanatona ny lalana makany amin'le kazerina le fokon'olona, fa tsy mbola tonga teo amin'le vavadin'le kazerina akory, satria ho an'izay malala ny distrikany Ikongo rehetrarehetra de mahita tsara fa kazerina ny zandarma de birao an'ny postra de lalana ambaniny résidence ny district. Mbola tsy tonga teny amin'ny posta akory reo vahoaka reo fa mbola vo eo amin'ny lalana ambaniny résidence ny district no efa voasakana. Rehefa voasakana reo olona reo araky ny tantara nanatry maso dia misy ray aman-dreny nivoaka avy ao nanatona le mpitandro filaminana hoe avoay tao reo olona ireo. Dia tsy nanaiky le mpitandro filaminana dia tao anrina ny fifamalina foy de foy tamina resaka, fa tsy nisy hoe torabato hoe torakalefiny ohatran'izao hoe fampiasan-kery fifampitifirana famonona. Voalohany aloha le vahoaka tsy nisy basy.
ny fitondrana tena any amin'ny faritra iny a kolotsaina etsy an-daniny dia efa noresany moa ny fisina resaka antarby ny sina baiko avy any ambony hoe tonga dia rafaleo nomenay ny anaran'ny olona io ny anaran'ilay tompon'andraikitra fa misafidy ny tsy amoaka aho mba tsy tonga de osibla io olona io ho iatrany nisy olombavambahoaka Brinel Razafy Androfa izay mariny fa manamboninahitra ambony contrôleur général de police ain'ny maro ny tena tsy isiny ny fanadiadina marina makasika ity raha ity satria nisy ny baiko matoa nisy ireny tifitra vararaka natao tamin'ny vahoakan'ny Kongo ireny dia hoy nisy olombavambahoaka timma hoe nisy ainana foya amam-polony maro nisy ny fitifirana olona izay misy hafahafa ihany raha dinihana satria raha hitantsika tamin'ireny sary eny paritaka tany amin'ny tambazotra sy tamin'ny Aino Manjery ireny dia nisy ny akoatry ny faty olona dia nisy koa ny fomba nahafatesany no mampametra mpanontaniana satria misy ny avy any aoriana olona nitsoaka ve sanatria na olona efa nanome lamosina no nitifirina zany anisany antony anamafisanay zany eto iombonana hevitra amin'nisy olombavambahoaka ny Kongo dia ny honorable Razafy Androfa Brunel ny amin'ny hoe iombokevitra aminy zay miombokevitra aminy ny am'izay ananganana an'izay voamiera anadiady izay eo anefa zany no mipetraka ny fanontaniana satria tsy voavoalohany zany raha ohatra kaingany mba ho feno ny fepetra ny afahana manangana izany ary vonona ny ateny ivonitiako Madagasikara ny solombavambahoaka ny anao sonia satria mila sonia raha tsy diso mila sonia folo farafahakeliny vao afaka manangana zany voamiera mpanadiady izany ka dia vonona ny avy ateny ivonitiako Madagasikara ny anao sonia izany mazava izany aim-bahoaka no resaka eto ny fotoana tahaka izao no tena ilan'ny vahoaka ny olona tena mijery ny tombotsoany ny ainy sy ny fananany ny tazana nefa dia manomboka enjeny mpitondra ambony sasany ny solombavambahoaka Brinel Razafy Androfa ankehitriny tahaka nefa natao azy tamin'ny raharaha fizarana ny faritra vadivavy fitovinany tamin'ny fanakianany mivantana ny prime ministre noho ny tsy fahombiazany fitantanany raha-raha-mpanjakana tamin'ny filazany fa tsy maika ny teleferika raha ampilaharina amin'ny tokony lahara-pameana maika ankehitriny ny potra indray ny general Richard Ravalomanana rehefa nafana ny fitakina natao ny ity solombavambahoaka vao vita ho Kongo ity ny fanadiadina lalina makasika izao raharaha izao tsy tahotra tsenatra inga generaly mpanakana olona amonjy fivavahana ny laza an'ilay solombavambahoaka fa izy ary tsy any Kongo akory fa eto Antananarivo foana ity anefa misy maty any be vava kanefa mbola nilanonana namonjy fetim-pirenena Indonesiana sy ny tabataba amin'ny teleteto toy ilay tratran'ny rivodoza tany Kongo io no fanehoan-kevitry ny generaly Ravalomanana Richard sekretera mpanjakany miadidiny gendarmerie pirenena teo aloha tany anatin'ny ady-hevitra amin'ny tambajotra serasera dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa inona no nahataitra tampoka tamin'ny torimaso tao tsara mpahafantarina ihany koa fa efa imbetsaka ny député Brinel no ny antso ny mpitondrany hoe jereo i Kongo vonjeo lalana potika mitokamonina saingy to tsy misy miraharaha fa rehefa misy loza vao taitra ny mpitondra fa nga misy miaino izany eny fa io milaza sy manakiana azy ankehitriny io aza efa miaina tanteraka ao anatin'ny fanjakana baroa ny firenena ka samy maka ho azy ny tsirairay ny mpitondra tsy mijery ny vahoaka ary ny tazana dia maivana loatra ny ain'olona amin'izao fitondrany izao any ka tsy misy ny fanaraha-maso fa samy manao zay daniny kibony ireo mpitantana eto amin'ny firenena ny ray aman-dreny miantso fifanantonana sy fampiresahana lany rora fa ahoana mariny ahoana mariny